vaovao-antsika rehetra trany manaraka ny vaovao makasika ny fotoza ary amin'ity alina ity ny vaovao tamin'ny folo ora teo no menantsika amin'ny izao fotoana izao makasika ny rivotoza Kamanea dia niena hatrany aloha raha makasika ny heriny zany hoe rivotra miaraka aminy zany dia 570 kilometatra isan'ora ny tafiotra manodididina ny 520 kilometatra isan'ora eo tsara hatrany manamarika fa izay rivotra mafy izay dia manodidina ny fohibeny hatrany tsy mihoatra ny 30 kilometatra manodidina ny fohibeny tsara koa ny manamarika fa amin'izao itenenantsika izao dia ny toerana tena mahazo ny oram-baratra zany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia ny faritra Dianasy ny tapany avaratry Sava dia manodidina ny Antala sy Anaranjofo sy Ambatosoa iny zay makasika ny rivotoza ary dia ny tombatombanantsika tsy miova hatreto aloha fa dia mizotra mianatsimo izy hatreto miadana dia miadana amin'ny hafainganako mpandeha 7 kilometatra isan'ora zany hoe ny fohibeny zany dia mbola ao amin'ny commune Manambato districtny Ambilobe hatrany no misy azy raha tamin'ny 10 ora alina teo dia mizotra mianatsimo hatrany izy fanaizana zany ara dia vinavinaina tombanana mivoaka an-dranomasina amin'iny farany atsimon'ny Kapo Masoala iny izy ho an'ny Rapitso Tolakandro. Tsy misy miova ny mikasika ny filazana fa dia filazana loza mitatao miloko mena hatrany raha ho an'ny faritra Sava sy Diana ary filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny faritra Analanjofo sy Ambatosoa. Dia makasitraka anao indray manaraka an'izay dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka.